Misa vovona ny loto eto amin'ny toerana fivarotana koa mamborona abattoir Marovato tafiditra amin'ny secteur 1 izy io ka natao vaindohan-draharaha ny fanadiovana no esorina avokoa ny loto rehetra misy teto. Ny fandrombonan'ny vahoaka avy amin'ny fokontany ny fanadiovana natao niaraka tamin'ireo mpivarotra akoho mamborona ireo. Tsara ny madio mamafa. Tombony azy zany mahazo fahasalamana tegna. Zahay magnadio isan'andro. Magnadio mandavanandro zahay magnadio maraindray sy hariva. Ny teto amin'ny secteur 1 mpivarotra akoho mamborona no nidiovina voalohany satria eto no talaky maso sady ho fisorohana ny aretina ihany koa izany. Zao fanadiovana zao dia niraisina slogan hoe l'abattoir madio lavitra ny peste. Ka tonga eto zany izahay solitenany Fokotany chef secteur iarahan'ny président Fokotany sy ireo marché sy ireo hors marché dia ny mpivarotra koa. Zany rehetrarehetra zany dia iarahana manao fanadiovana faobe androany. Dohatran'izay koa zany zay mpivarotra koa manao renfort mikasika amin'izay mba ho lavitra ny peste koa zany eto fivarotana koa indrindra fa ny Fokotany abattoir Marovato. Ao anelakela-tranon'olona moa zany torany varotana dia tsy maintsy mamafa izahay raha vao miditra ny amin'ny maraina raha fa mody amin'ny hariva dia mamafa koa satria izay no atao hoe nilamina ny fametrahany maraka amin'ny Fokotany tompoko zany zavatra zany. Sorena ny lehibe ny Fokotany abattoir Marovato nahita loto be ataon'ny mpivarotra atao anatiny ity Fokotany ity tsy lavitra ny toerana mivarotra koa mamborona io. Fako tsiaro ny esorina efa mambolana ny maro ny zavatra hita teto lasa toerana fanaovana maloto mihitsy azy ka nandray fepetra amin'ireo mpivarotra ny chef Fokotany abattoir Marovato. Misy toerana anankiray tena mahatsiravina mijery azy ary tsy mety mangalandraikitra ny olona eo amin'ny toerana io. Raha vao atsona reo fantenenina fa misy angamba herinandro zay fanitsoaka daholo reo satria eo amin'ny toeram-pivarotana ka nitsoaka daholo reo ka manomboka rapitso dia maka manao fepetra fa analanandreo eo amin'ny toerana fa tsy mahazo mivatra eo tsony ka izany mangataka anareo mpanjakana mba hampinareo zao amin'izany zavatra zany. Santatra mbavarany ihany ity fanadiovana natao teto amin'ny secteur 1 ity sy teto amin'ny fivarotana akoho mamborona fa mbola ho avy ny any ireo secteur hafa ato amin'ny Fokotany abattoir Marovato zay zarazaray ny secteur miisa 4.